Fisai laku Vova kinau ni eri jericho Fodini ja uku Ni tuetaku Namadea Namadide Fantatawa Era isso que ela tinha Deixai na Coelho manatuna Abara kufa babu lawa Nadikaya now Yeah.
Turai famiglia tena miwa miwa manate na wanambia tata sema tusaya sana
Tsika mifantoka kokoa ny amin'ny maharay an'Andriamanitra dia iombona amin'ny fiangonana maneran-tany isika androany amin'ny fankalazana ny amin'ny androtsahana ny fanahy masina dia iompana iresaka bebe kokoa an'izay hoe Andriamanitra fanahy izay isika amin'ity maraina ity izany dia hitantsika io Pentekosta fitoban'ny fitahin'ny fanekena vaovao zay no tokony ho takatritsika avy hatrany rehefa mieritreritra isika ny amin'izany hoe Pentekosta izany nataon'Andriamanitra nitobaka ilay tena fitahina ao amin'ny fanekena vaovao dia tsy izany fa ilay fanahy zay nomenantsika ho santatry ny lovantsika ilay fanahy zay nomenantsika ho tomboka se ny famonjenantsika ilay fanahy zay mandresy lahatra atsika ny amin'ny marina rehetra ny momba an'Andriamanitra ray sy ny zanaka dia alohan'ny idirantsika sy ahitantsika n'izany rehetrarehetra zany dia ndao aloha tsika hiverina kely eo amin'ny fanekena taloha reo fanamby na ny fanamby ny fanekena taloha raha mamaky ny testamenta taloha isika dia miahitatsika bebe kokoa hatrany lay mahamasina n'Andriamanitra masina izy ary miariary amintsika rehefa mahita ny zanak'Israely isika ao amin'ny testamenta taloha zay taratritsika ny zanak'Israely zany karazana maison témoin na hoe trano fanehoana sary fanehoana ny amin'izany hoe ny olombelona zay efa nofidian'Andriamanitra kanefa mbola mitohy mikomy aminy dia masin'Andriamanitra ary maloto isika olombelona ary isika olombelona dia tsy manana n'izay fo anaraka tokoa an'Andriamanitra izay nonge jerentsika amin'ny Jeremia 4:17 dia zao ny voavaky ny tenin'Andriamanitra famidinan'i Jehova ny amin'ny zanak'Israely tamin'i Jeremia fa zava-dratsy roa aloha no nataon'ny oloko izy efa nafohy ahy loharanomay izy ka niady lavaka famorindranno ho an'ny tenany nefa lavaka mitritritra tsy mahatandrano maneho an'ilay fontsika mitady ny fon'ny zanak'Israely moa zany lay mitady lalana ho azy ahitany an'Andriamanitra ilay lalana tsy izy dia tena ny soratra masina eto mihitsy hoe lavaka mitritra ozy izy tsy mahatandrano
lay fomba zay le religiosité zay le religion zay le fombafomba-mpivavahana la hoe olombelona mitady an'Andriamanitra ary matetika midona amin'ny poto foana lay olombelona tia amoron'Andriamanitra ho azy fa lay Andriamanitra miantso ny olombelona dia ny olombelona mamaly ny antson'Andriamanitra lay tena izy iny no lalana ahitatsika an'Andriamanitra bebe koa hatrany. Jeremia ihany toko fahatelo andininy faharoapolo dia ozy izy kanefa toy ny vehivavy misitaka miala amin'ny lahy dia toy izany tokoa no nisy tahanareo niala tapoka ry taranak'Israely hoy Jehova. Nanana ny singa rehetra ny ilainy ahafahany manakaiky an'Andriamanitra ny zanak'Israely, nanana ny lalàna izy, nanana ny raharaha-pisoronana izy, nanana ny ro-paminany samihafa izy, nanana ny tabernakely, nanana ny tempoly izy. Raha tokony izy zany ao daholo, vory daholo reo singa rehetrarehetra tokony hahatonga ny zanak'Israely hiara-mandeha ary mandeha mahatoky amin'Andriamanitra. Fa noho ny fony sy ny faharatsian'ny fony fahalotony izay miariary eo anatin'ny mpiariariny ao amin'ny fanekenana taloha araka ny teneniko teo hoe tsy manana foanaraka an'Andriamanitra tokoa isika dia lavo tamin'ny fanompon'Andriamanitra hafa ny zanak'Israely. Ary inona ny anoharan'i Jehovah Andriamanitra azy eto? Toy vehivavy misitaka miala amin'ny lahy. Ary raha jerena any amin'ny pasavy hafa arany amin'ny andin-tsoratra masitafa dia tahaka ny hoe ny zanak'Israely dia tahaka ny vehivavy anankiray ny ray tamin'ny lehilahy hafa zay tsy vadiny. Zay ny mijangajanga. Raha isika eritreretana zany dia tena hoe zavatra maharikoriko hoe vehivavy efa manambady miray amina lehilahy hafa. Tahaka n'izany mihitsy nefa ny fiainan'ny zanak'Israely. Dia zay no fanamby tao amin'ny fanekena taloha. Vao mainka mampiariary n'ilay mahamaloto, ilay mahampanota reo zavatra rehetrarehetra ireo, lalàna miasa fisoronana. Reo mpaminany dia manondro an'izay, mamantsika an'izay any amin'ny olona rehetrarehetra hoe mitodia amin'Andriamanitra ianareo. Fa maloto ianareo ary mila mpanadio dia Jehovah Andriamanitra. Tsy niova ny olona, tsy namaly an'Andriamanitra araka ny tokony ho izy ny olona. Dia hitatsika nefa ny Andriamanitra tsy namela an'izay toe-java-misy izay ho amin'izao fotsiny. Fa nampanantena izy hoe ity système izay hitanareo ity, ity rafitra, ity fanekena izay hitanareo ato amin'ny fanekena taloha ity dia ho ataontsika tsisy ilavana azy io fa isy an'ilay fanekena vaovao, ho tonga ilay fanekena vaovao. Obsolète ilay tiako tenena anatin'ilay hoe tsisy ilavana azy. Tena ohatra hoe misy an'izay fampanantenana ny amin'ny fiovana fanekena zay resan'Andriamanitra ray. Jeremia ihany toko faraika amin'ny telopolo dia ndonge tsika araka amaky andininy faharoa sy ny fahatelo. Izao no lazain'i Jehova ozy izy: hahita fity any anefitra ny olona izay sisa tsy matin'ny sabatra, handeha aho ka hanome fitsaharana ho an'i Israely. Tany lavitra any no nisehoan'i Jehova tamiko, nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako ny famindrapoko aminao. Any amin'ny passage anankiray niresahako tamina ranabavy anankiray tato am-piangonana tamin'ity herinandro ity dia le hoe izao Jehova ozy izy ny tsy miovaka noho izany dia tsy leviny ianao zanak'Israely. Dia soa ihany Andriamanitra fa manana an'izay fo hametraka an'izay lay fanekena vaovao ary aneo an'izay fitiavana mandrakizay izay. Teo amin'ny andiny fadimy amby roapolo fa ny fanahy ana ozy izy dia ampisoiko ary ny fanahy miaosa rehetra dia ho vokisako.
manasanao ako ampiasan'ny baiboly diema hoe inona moa zany fanahihana zany dia mety ao izy mazava kokoa aminao fa misy an'izay fampanantenana zay nataon'i Jehovah hiova fo ary fiovam-potena izy sy maharitra zay le fampanantenana nyresahan'i Jehovah eto ao amin'ny Jeremia faraky amin'ny telopolo io mampirisika anao ary ako vakio tanteraka izy io fa fitiny fotsiny izy ato mampanantena tahaka le vakitsika teo hoe ho tonga ny famelan-keloka hiova avy any anaty makeo ivelany ny olona matetika ny zavatra tiatsika olombelona dia la ety ivelany no amboamboarana ka tonga ilay fiteny hoe amboary ty fetsika fa mamelatr-olona satria manino tiatsika loatra la ety ivelany satria ny olombelona mijery ny ivelany azay mahatonga nahako androany nanao constat satria nareo mijery ivelany sika olombelona zay fandriamanitra ny anazy lay avy ao anaty makety ivelany tadidio tsara tsy hoe tsy ilana le ty ivelany fa ny tena izy dia lay hoe avy ao anaty makety ivelany zay le izy zay le tadiavitsika ary zay le tian'Andriamanitra atolotra atsika zay le fampanantenanany amin'ny fiovan'ny fanekena ary tonga ozy izy ny famelom-belomana ny fanahy ahoan'le andiny fadimy amby roapolo teo ny fanahana dia hampisotroiko ho velobelomiko indray ary ny fianamiaosa dia hovokisako fampanantenanany ao amin'ny zavatra ho hita ao amin'ny fanekena vaovao zany amin'ny Ezekela toko fahinina amin'ny telopolo dia io le efa miresaka sady an'ilay fampanantenana zay ny fanahaina mihitsy no anisany mandray anjara fototra ny fanahy Jesosy Kristy zanany ny fanahy masina dia mandray anjara fototra anatin'izay lay fanekena vaovao zay resahany any amin'ny testamenta taloha izay ary ny fanahiko izy izy no ataoko aizy ao anatinareo ka hatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy inona zavatra tian'ny olombelona tiantsika olombelona être méritocrate na voary ahoana re zany andikako le méritocrate ohatrany hoe miandro fakasy mitady sitraka sy na hoe mitady fahamendrehana ohatrany hoe raha misy zavatra ataoko anankiray raha misy zavatra ataon'Andriamanitra amiko ohatra manao soa Andriamanitra dia matetika mitady ny antony isika dia mitady an'ilay hoe fahatsaratsika mahatonga antsika nanaovan'Andriamanitra ny zavatra soa iny atsika ve le tiako tenena amin'ilay hoe mety méritocrate na amin'ny maha olombelona fotsiny ary indrindra fa atsika malagasy raha misy olona manome zavatra anao dia inona tonga ao am-tsainao voalohany inona na zavatra tsara nataoko na tonga niny olona inona nanome zavatra anahako tsy zay ve nareo zany ohatra ohatr'izay fa zay nefa tsy araka an'Andriamanitra zay fisainana zay nareo mo olona masina be daholo fa dia le pastera ny tena lohany fa tena zay le izy être méritocrate sika dia zay nefa mila ialantsika satria ilay zavatra ao anatin'ilay fanekena vaovao ataon'Andriamanitra dia izy mihitsy no hanao ny fanainy ao anatin'ilay olona ao anatsika olombelona dia izy no ikôze atsika hatonga atsika handeraka ny lalàn'Andriamanitra raha ohatra ka lay eritreretintsika hoe anao an'zato zaroa ako mba ho hitan'Andriamanitra zay le fomba fijery diso ny an'Andriamanitra dia le hoe izahako anisin'ny fanahiko ao aminy dia hatonga anazy avitany zato zaroa ho vonim-paitra amen io Ezekela toko fahinina amin'ny telopolo andininy fahafito amby roapolo io dia tena mampiova zavatra tanteraka mihitsy hoe raha tao amin'ny fanekena taloha dia olona azo tsongaina amin'ny ratsan-tanana olona vitsivitsy mandritry ny fotoana voafetra no nitoerany fanahy masina tao aminy ry Samsona ohatra
na izy moa Bezalila ohatra sy ny sisa andritry ny fotoana voafetra fa amin'ity fampanantenan'Andriamanitra ilay ity dia ho ataony ho ao anatin'ny olona ny fanahiny ary toetra maharitra ao anatin'ny olona ny fanahiny dia vokatr'izay dia tsy isy fivadiana amin'ny intsony tsy isy fijangajangana ara-panahy ho an'ireo izay manana ny fanahy izay hapetraka Jehovah ao anatin'ny olona io satria manino satria mitoetra ao amin'ny tsirairay avy fa tsy olona voafidy ihany koa mitoetra maharitra ao amin'ny tsirairay avy izay fanahy izay Joel 3 amin'ny voalohany sy ny faharoa dia honozy izy ary rehefa afaka zany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho zay ny le mahadalàna be amin'ilay fomba fijery amin'izao sy malaza be amin'izao hoe ndao hiverina amin'ny fototra maha-Hebreo antsika malagasy mila tsy maintsy manaraka ny fombafomba jiosy sy ny fiforana sy ny sisa zay vao tena hoe mahita tsy manaraka ilay zany ilay fomba fisainana sy fijery diso tsy araka an'Andriamanitra mila manaja an'ity andro ity mila manao an'ity mila mifady an'ity zaty zaro fa io ny vahaolana raha teanao ny sitrapon'Andriamanitra ny olona ity no fampanantenana lehibe indrindra ary tokony raisiny olona andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ao na jiosy na jentilisa dia haminana ny zanakalahinareo sy ny zanaka vavinareo raha hianitrareo amin'ny nofo ary ny zatovinareo ahita fahitana amena ary na dia ny mpanompo lasy ny mpanompo vavy azy mpanompo lasy ny mpanompo vavy azy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ny mpanompo lahy io sy mpanompo vavy io andevo lasy andevo vavy zany hoe tsy misy fijerena tavan'olona intsony tsy misy fanavahana saranga intsony fa tena ho démocratiser tanteraka démocratisation totale mialatsiny amin'ilay teny frantsay fa adikaka an'ilay izy hoe ho an'ny olona rehetra fa tsy ho an'ny olombitsy intsony Andriamanitra zany te ahita olona betsaka eraky zao tontolo zao anatin'ilay tantaran'izao tontolo zao olona araka ny sitrapony tsy tahaka ny teo aloha intsony hoe olona kivitsivitsy fa izao dia ny olona betsaka manerana n'izao tontolo zao no tiany sy ny kasainy mba hamaly anazy araka ny itiavany azy inona moa le hoe mamaly an'Andriamanitra araka ny itiavan'Andriamanitra azy dia ilay isika mitandrina ny teniny Mario io le hoe mitandrina ny teniny eo izay no marika ny famonjena marina izay no raisika hoe isika mitandrina ny teniny manaja azy ny dikan'izany mankatò azy mity azy tandrina ny teniny fa tsy Andriamanitra ray ihany no nampananteny izay ilay fampanantenana manova ny tantaran'izao tontolo izao zay ankalazaintsika androany fa Jesosy Kristy dia nampanantena ihany koa ny amin'ny fanahy tadidio inona le teneniko anareo teo le teo alokely teo hoe Mario le inona ozy izy tanjona ny teniny dia jereke Jaona 7:40 andiny fa 5:10 ka hatramin'ny fa 7:10 inona ny teneniny eo raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izao angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo tadidio fa eto Jesosy ilay mampanantena ny fanahy izy hanome anareo ny mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakarivo
dia ny fanahan'ny fahamarinana tsy peo kely le hoe mpananatra sy le hoe fanahan'ny fahamarinana zay tsy azony zao tontolo zao raisana satria tsy hitany mafantana fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy. Maro ihany koa le hoe eo aminareo, mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Maro ihany koa le hoe ao anatinareo. Zany hoe misy ilay fanahy zay toetra ao amintsika tsy ao anatintsika ary tsy amela antsika ho kamboty, tsy amela anareo kamboty hakaty aminareo ao. Tsy be tsara ilay mpananatra raha ty ahy hitandrina ny dinika fanahy fahamarinana dia mbola ao amin'ny jaona fa 420 ihany andiny rombropolo ka hatramin'ny 9 dia hoy Jodasy, tsy Jodasy Iskariota fa ilay tsy Iskariota Maria ny soratra masina mihitsy. Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao kosa. Eo zany Jodasy ilay tsy Iskariota mba te izesy izy hoe za manana Andriamanitra tena any, zay le manana an'ilay marina, zay le miaraka amin'le hoe le gra. Mialatsiny raha ohatra ka misy tafitoana any amin'izay gra zay. Dia ina ny tenenin' Jesosy tamin'ny Jodasy tsy Iskariota? Raha misy tia miverina ihany dia hitandrina ny teniko. Jesosy sy ny teny dia iray ihany. Hitandrina ny teniko ary ny raiky ho tia azy ary aka ho aminy izahay ka olona ho aminy. Aka ho aminy izahay. Eto neny tsy dia mbola vao amafisany iza moa ty izy teo jaona ihany ny mahandriamanitra an Jesosy Kristy zanaka hoe izy zany ao an'ireo zay tia azy sy mitandrina ny teniny dia tiany ray sy tiany zanaka zay olona zay ary ny ray sy ny zanaka dia olona ho aminy amin'ny alalan'inona ilay fampanantenana dia ilay mpananatra. Io indray hitantsika indray ilay mpananatra fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay hiray ny ray amin'ny anarako. Izy no mpianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. Andriamanitra ray hitantsika teo nampanantena zavatra lehibe anankiray zay anamarika an'ilay fanakena vaovao, hiala amin'ilay fanakena taloha ho amin'ilay fanakena vaovao tao amin'ny testamenta taloha. Ary eto ihany koa Jesosy amin'Andriamanitra zanaka azy dia nanohy an'ilay zavatra tao am-poniny ray, naneho fa isy an'izay fanomezana lehibe izay dia ny fanahy masina. Amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 dia hitantsika io hoe fanomezana io satria misy olona mieritreritra ny io ilay fanomezana io hoe karazana tsy haiko hery fotsiny na fanehoana ny herin'Andriamanitra fotsiny. Fa ao amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 dia hitantsika fa olona, personne, fa tsy hery fotsiny ilay fampanantenana resahan' Jesosy Kristy. Ho eo aminareo izy ozy izy, ho ao anatinareo izy. Tena mitovy amin'ilay voaresaka tary ambony tao amin'ny Joela moa izay. Ho eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Zay mihitsy ny resahany soratra masina. Izay hoe ny famonjena na ny famonjenana ny famonjenanao dia manomboka amin'izay le fahatsapako sy ny fahatsapako ny fahatakarako ny faharatsiko. Zay iza ny miasa mampafantatra antsika an'izay? Iza hoe fanahy masina. Raha misy an'ilay hoe manangana tanana zay anoatra an' Jesosy, zay andray an' Jesosy ho tompony sy famonjy ny fiainana,
dia hoy izy ianao hoe zahako nanangan-tanana, zahako nyresy lahatra, zana non, ny fanahy masina no efa na miasa tao anatinao ary namerivero tao anatinao tao ka natonga anao nanangan-tanana. Raha ohatra ka izay ny fomba isehoany zany endriky ny fanoloranao tena izay, fa tsy ianao mihitsy, tsy ianao rery fa asan'ny fanahy masina. Zavady ahitsiko kely hoe tsy ianao mihitsy fa tsy ianao rery fa efa niasa tao anatinao, ny fanahy masina natonga anao namaly. Ny fandraisako ny finoana marina, ilay finoana mahavonjy dia mbola asany izy, asan'ny fanahy masina. Ary ny fitomboako amin'ny famasinana, fitiavako an'i Kristy, tanjona ny didiny aho, tanjona ny teniny aho, dia mbola misy idiran'ny fanahy masina ihany koa eo amin'ny fiainantsika. Dia raha nihiritsika teo hoe tsy maefa ninonino na raha tsy eo ianao, tsy maefa ninonino na araka an'Andriamanitra, ianao ny afaka mahandro vary maina ihany raha na tsy eo raha fanahy masina. Afaka ny mandeha be dia be ny olona tsy manana amin'ny fanahy masina, mandeha mitondra tomobily, fa tsy maefa na inona araka an'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra, ilay takian'Andriamanitra isika. Tsy miaraka amin'izay ilay mpananatra, mpanampy, mpampahery, mpisolo vavantsika izay. Dia izy zany fanahy masina, fanahy masina. Dia tanteraka izy io tamin'ny 2 taona lasa izay, andro tahaka an'izao Pentekosta. Dia ndao ke vakitsika kelika le izy mialatsiny, hitanareo ihany kaiky manjay tsaratsara maso fa zay voanjobory tsiny. Ary raha miara-miambona dia io le hitanareo mahabotrabotra anah hoe tena za tena mpakatony tenin'Andriamanitra mahabotrabotra anah eo. Ina dikana eo miara-miambona, misy fanamariana kely. Zao mijereo baibolitsika miara-mihinana, halleluja. Ary raha miara-miambona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala amin'ny Jerosalema, fa hiandry ilay teny fikasany ray zay efa renareo tamiko hoy izy. Fa jaona nanao batisanareo tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Rehefa tsangana zany Jesosy, nandany 40 andro nyriary miaraka tamin'ireo mpianany. Io dia hitoeran'ny finoantsika, iorenan'ny finoantsika hoe Jesosy Kristy dia velona ary nitsangana izy. Satria tsy mpianatra ray na roa na telo na voafidy, vitsivitsy fotsiny no niara-nyriary taminy, fa ireo mpianatra maro dia maro niara-tsakafo taminy. Azay nafinaritra tao amin'ny Jesosy tao aorian'ny fitsanganany dia nisy matetika izay le fiarahana amin'ny sakafo zay. Halleluja. Malalaka amin'ny herinandro ty raha ohatra ka malalaka ihany koa ny miora, zay tsy miora zany. Laza sy Elia koa ny malalaka, tsy haiko iza koa ny malalaka. Tokony samy mitondra amin'ny toerana raika zany tsika dia samy mitondra eo samy mitondra eo dia samy miara-misakafo. Fa tsy tiako very amintsika ilay zavatra tiako resahana hoe tanteraka ilay teny fampanantenana niarany nyriary nandritra 70 taona tsy teo ka izahako na 70 andro tamin'ny mpianatra Jesosy Kristy hitan'izy ireo, ary azony zareo tsapay tanana, nitsapaina ny lanivohany sy ny tanany hoe izy tokoa ty. Dia rehefa tonga ny andro fiakarana dia nanontany ireo mpianatra, ary mbola hafa ihany fomba fisainan'ny mpianatra hoe ilay fanjakana ety ambony tany eritreretin'izao fa olon'i Jesosy, ilay fanjakana, ilay handrava ny fanjakany Romanina, fa ametraka ilay fanjakany Israely matanjaka, fa
hafa mihitsy ilay zavatra tiany Jesosy atongavana. Ao amin'ny andininy fahavalo amin'io asan'ny apôstôly toko voalohany io ihany dia ozy izy hoe fa azo ery anareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Le retsy mijery ny entahan'ny fiangonana, mijery ny toetry ny fiangonana amin'izao itsika dia tahaka ny fiangonana tsy manan-kery isika. Ny fiangonana manana hery isika, nomena ny hery zay nandray ny fanahy masina rehetra. Dia tokony ho tonga saintsika hoe hompiasantsika amin'inony zany hery zany. Fa sa ataontsika maquillage fotsiny. Maquillage ary mbola misy ilana azy nandray na matetika. Fa lasa tsy ataontsika auxiliaire miaraka amintsika fotsiny, fanampiny fotsiny, famely fotsiny, tsy ampiasantsika fa fantatsika fotsiny. Nefa isika nomena ny fanahy azo hery amin'ny latsahan'ny fanahy masina ho vavolombeloko. Jerusalema, eran'ny Judea, Samaria ary hatrany am-paran'ny-tany. Raha raisin'ny fiangonana io dia fiangonana vela ilay fiangonana. Nampanantena Jesosy. Ary ny fampanantenan'i Jesosy tsy maintsy tanteraka. Dia hitantsika fa tanteraka izany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa amin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra vakiana hoe ary no tonga ny andron'ny Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra. Ndoko mieritreritra kely tsika hoe tahaka ny ahoana re zany seho atsehatra na seho an'Andriamanitra tao anatin'ny andron'ny Pentekosta voalohany zany. Kristiana io zany Pentekosta kristiana. Nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra. Toy ino ozy izy? Toy ny rivotra mahery mifofofofo. Mampime antsika fa mahatora-kovitra zany hoe ataontsika ireo no misy an'izany zavatra zany. Ireo tao amin'ny efitra ambony 20 nanenika ilay tranony angonan'ilay feo tonga tampoka. Ary tena dramatika satria tsy io mamarika ny tantaran'izao tontolo izao. Mahazatra antsika ny mamaky an'izy fa rehefa mipetraka tsara tsika mieritreritra hoe aive zany ny zavatra nitranga tamin'io e. Dia ahoana koa izy izy? Ary nisy lela mitarena fonseho taminy izay nizarazara ka nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenen'ny fanahy masina azy. Azontsika tsaina ve zany hoe misy lelafo, tsika rehetrarehetra ty ahitana lelafo eo ambony nefa tsy mahay. Taiza no mampatsiahy antsika ny zavatra taiza tao amin'ny testamenta taloha? Mosesy ilay nahita an'ilay rumena tsy namay. Zany ny zavatra nataon'i Jehovah tamin'ny fotoana anankiray Ana Maria mitantaran'izao tontolo izao. Dia ilay fahatanteran'ilay fampanantenana nomen'Andriamanitra ray sy nomen'Andriamanitra zanaka. No ny fitantanan'Andriamanitra tsy haitoaina sy ny fiandrianany lehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana sy eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao dia nataon'Andriamanitra ny fanojo tamin'ny fotoanan'ny Pentekosta jiosy. Inona moa ny fankalazana ny Pentekosta jiosy? Inona no ankalazaina ao anatin'izay? Fetin'ny fahavokarana ny voaloham-bokatra. Dia nataon'Andriamanitra ny fanitsy tamin'izay mihitsy ny Pentekosta kristiana. Ary raha mahatsikaritra isika dia vokatra betsaka no niraisina tao anatin'io asan'ny apôstôly toko faharoa io. 3,000 no indray namaly ny filazantsara, namaly ilay toroteny tsotra dia tsotra ny Petera kanefa feno hery dia ny herin'ny fanahy masina izay tao anatiny. Mbola mampatsiahy antsika ihany hoe tsy isika loatra no ilaina mahay anjaty-zaroa ahafahantsika mitorina mizara ny tenin'Andriamanitra fa isika mila feno ninona
ny fanahy masina ny mahameno atsika atonga atsika avita ny misiona zay tokony ataontsika dia ilay vavolombelony Kristy any amin'izay misy atsika rehetrarehetra. Za dia mivavaka ao atsika ary matetika mivavaka ao atsika isan-kerinandro. Andriamanitra engany ny vahoakanao, Andriamanitra feno fananao ka ho misionary, hanao ny fiainana ho misiona ho azy manokana. Tsy hoe hiandro fotoana manokana hoe andeha akarina anao misiona, tsara re fotoana ireny, fa raha ny tena izy ny tena misiona antsika dia ny andavanandro-piaina antsika. Hoentsika anehoana farafaratsina fa indrindra hitoriana ny filazantsara. Dia vavaka foana zany Andriamanitra engany ka tsy homenatra ny filazantsara anao ny vahoakanao any amin'ny birao izay misy azy any amin'izay misy anazy rehetrarehetra, toeram-piasana, toeram-pianarana, engany ka ho ajolo vavolombelonao izy. Telo arivo no namaly ny antso ny filazantsara noho ny amin'ny toriteny. Raha jereo nge le toriteny Petero tena tsotra ny le toriteny ao fa ny heriny ngezabe tao ambadika izay dia ilay fahafelon'ny fanahy. Dia izay ny tokony hangatantsika isanandro sanandro hoe Andriamanitra atao feno ny fanahinao mba hahatonga ahajoro ho vavolombelona atao amin'ny ankonana, vavolombelona amin'ny manodidina, vavolombelona amin'izay fanerasera amiko izany. Misinga anankitelo manamarika ty andro lehibe Pentecosta kristiana voalohany ity. Tsy mandeha indray ty aizay. Ilay singa telo voalohany miara-mamakytsika feo toy ny rivotra ny fofofofo. Dia ny faharoa lela maro mitarenafo. Fahatelo teny tsy fantatra. Dia matetika ilay fahatelo foana no miteraka polemika sy manahirana ny olona. Za mampirisika antsika hoe manana hetaheta sy fisokafana manoloana ny izay fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, ka raha sitrapon'Andriamanitra omeny anao zany hoe fanomezam-pahasoavana amin'ny teny amin'ny teny tsy fantatra. Tadideo aloha fa ity teny amin'ny teny tsy fantatra anankiray ity dia teny amin'ny teny tsy fantatra samihafa amin'ilay teny amin'ny teny tsy fantatra ao amin'ny Korintianina voalohany toko 12 ka hatramin'ny Korintianina voalohany toko 4:12. Ity zany ohatrany hoe tsisy nampianatra tampoka fa tsisy nampianatra fa nahay ny teny tsy no tampoka ilay olona. Zay ilay ato. Fa ilay any amin'ny Korintianina voalohany toko 4:12 ka hatramin'ny 11 tena hoe milaza misy zavatra tsy fantatry na ilay olona miteny azy tsy mahalala azy sy tsy fantatry ny olona manodidina rehetrarehetra, fa izy milaza misteri eo anatrehan'Andriamanitra sy mivavaka ao amin'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra rery izany. Ataoko anatin'ny fonoteny zay anatin'izao fankalazana izao. Ireo singa anankitelo ireo ny feo toy ny rivotra mifofofo dia mitondra antsika makany amin'ny Genesis toko 2. Lay Andriamanitra mitsoka fofinaina mahavelona tamin'ny Adamo, lay olona voalohany. Efa niditra ny fahalavona, maty ny fanahin'ny olona, dia mila an'izay fanahy masina izay hamelona ny fanahin'ny olona ahatonga azy ho velona ra-panahy ao amin'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'izy ireto tahaka ny naneo ho reniny tany sy ho renin-danitra hoe hitsoka aina vaovao amin'ny reto fiangonana voalohany reto avy. Dia izy 20 no nitsofan'Andriamanitra an'izay fofonena avelona avy amin'ny fanahy izay, ilay endriky ny fiainana sy ilay Andriamanitra manome fiaina vaovao ho an'ny vahoakany, ary fiainana karazana hafa mihitsy no nomena an'ireto fiangonana voalohany reto voalohanteraky ny fanekena vaovao ireto. Lay singa faharoa dia lehilela mitarehafo maneho ny fahamasinana
ny fanadiovana ny afo matetika dia maresaka ny zany hoe fanadiovana zany fanadiovana mba ho masina ny fanatrehan'Andriamanitra ihany koa dia aseho an'izay lela maro mitary anavo zay araka nyresantsika teo hoe tany amin'ny tendrombohitra Sinay nidina tamin'ny afo Andriamanitra Exodus 7:7 ka hatramin'ny 7:7 dia tamin'ity Pentecoste ity dia tsy toerana raha tany amin'ny testamenta taloha dia ilay toerana tahaka ny tômasina tsy toamasina ny resahako fa tômasina vao maika tsy azo vareo ohatrany hoe masina ilay toerana ilay tempoly toerany fanatrehan'Andriamanitra ilay tendrombohitra Sinay toerany fanatrehan'Andriamanitra toerany fanahan'Andriamanitra sy ny ohatrany fa teto ny olombelona no lasa tempoly ny olombelona no lasa ny toerany fanahy masina niova ny daona niova tanteraka ny zavatra rehetrarehetra raha tendrombohitra Sinay dia ireo 20 indray no lasa hitoerany fanahy ary tsy ny 20 ihany fa isika katraty amin'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia lasa trano fanahy hitoerany fanahy masin'Andriamanitra raha resahan'ny Paoly amin'ny Korintiana hoe tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempoly ny fanahy masina tsy any amin'ny zavatra intsony fa ny olona indrindrandrindra no notahian'Andriamanitra dia hitoerany fanahany ary ny fahatelo farany dia teny tsy fantatra tadiditsika tao amin'ny tilikambo amin'ny Babela teo no nikororoan'Andriamanitra ny karazam-pitenenana rehetra mba hisarasarahan'ny olona ho amin'ny fokom-pirenena samihafa fa tsy zavatra mampitolagaka nataon'Andriamanitra tamin'ny Pentecoste dia natambatr'Andriamanitra hahatakatra ny fahalehibiazany indray ny olona avy amin'ny fokom-pirenena samihafa lehibe ny zavatra nataon'i Jehovah tamin'io andro ny Pentecoste io ina raha ny tokony fiantraika an'izany Pentecoste izany ho anao tsy mety say dia fa hitantsika ireo hoe araka ny Korintiana voalohany 1:7-7 lasa tempoly ny mpino tiako be mihitsy ilay hira ampianarany izy moa tizy teo i Zoky Davitsy ahoana moa le trano mandehandeha fa izay lasa hitoerany fanahy masin'Andriamanitra isika tempoly isika ary ny faharoa dia nanomboka teo dia tafatsangana zavady aloha ilay voalohany natsangana ho zanak'Andriamanitra zay mino rehetra ary hereziny zay fanahy masina zay noraisiny Isaia ny fiainany tahaka ny ahoana rena lasana bavy ny fiainana herezany fanahy masina izany ndao mba karoatsika zany ndao mba hiritsika zany hoe ny fiainana tompo dia tiako fiainana herezinao ampaherezinao voizinao fiainana fiampifaliana zany fiadanana zany ina le resahany retsy Joana teo ao amin'ny Galatiana 5:5 fa roapolo sa roapolo izay zay mihitsy vokatry ny fanahy fitiavana fiadanana faharo-po fahalemem-panahy ny rehetrarehetra iny tahakan'izany ny fiainana herezany fanahy misy vokatra ary vokatra mahafinaritra ka herezany fanahy hoe ny fiainanao zao raha ohatra ka jerenao sa tokony angataka kokoa ianao hoe tena tiako fiainana ho herezany fanahy fiainana faharoa tafatsangana ny fiarahamoniny fanekena vaovao isika izany ary teny tiako mihitsy ny mampiasa an'io fiarahamoniny fanekena vaovao isika asan'ny apôstôly 2:2-7 ka hatramin'ny 7:7 nonge verentsika keliny aho hoe rehefa
fanamala ny filazantsara ny olona manarivony dia noho ny fitoriana ny filazantsara dia zao ny zavatra mitranga 42 ary izy rehetra naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana dia raiky tahotra ny olona rehetra teo ary fahagagana sy famantarana maro no nataony apôstôly ary izay rehetra nino dia niray toerana fa niriny sasany mihitsy io mba tsy mandohofatra ny tsotra sady niombonany avokoa ny fananany rehetra ary mamidiny ny tany sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy fa niriny sasany any keo satria izy kam miasa ary dia niraisaina isan'andro izy ka nazodonakeo akianjany tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy fahatsorako mbola eto ihany koa ilay fihinan-kanina halleloia nideran'Andriamanitra sady nahita fitita amin'ny vahoaka rehetra ary ny olo-mijena dia nanampiany tompo isan'andro san'andro teraka teo ilay fiangonana ary fiangonana ngeza be ny vory ary nazoto ny vory hiay ny fampianarana ny fiangonana tamin'izany tsy haiko hoe tahaka ny ahoana ny fahazotonao ny amin'izany ny resaka ireto anatiny amin'ny connect group anisan'izany isan'andro san'andro ny mpianatra nanao an'izany ny fiangonana ny nazoto ny vory ny aina fifandraisana velona ny fanasa ny fampizarana zay nananana niaraka ny vavaka ny tsaoka an'Andriamanitra nanao misiona tao Jerosalemana ary nihitatra hatrany an-trano zany natokan'Andriamanitra ho toerana fanamasinana ny fiangonana satria ny fanahy mahamasina ilay fanahy masina zay nomenantsika ary tsy tokony ho fientanentanana sy fihetseham-po fotsiny ny pentekoste fa tena hery nahafahana hitian'Andriamanitra sy hakatohan'Andriamanitra mampatsiahantsika ilay Ezekiel toko faha 9 teo andininy faha 7 hoe ary ny fanahiko no ataoko aizy ao anatinareo ka atonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrona ny fitsipiko ka anaraka izany dia lasa eo anivon'ny fiangonana zay nomen'Andriamanitra dia toeran'ny fibebahana rehefa vita ny toroteny tahaka an'izao dia tokony vary ny asetritsika ny fibebahana hoe Andriamanitra tika izany mila miova tika izany mila omeko lamosina tika izany mila hiainako sy ampiarako tray ny fahamasinana mitombo amin'ny fanahafana ny Kristy Jesosy isika lay tena manana feno ny vokatra ny fanahy satria izy Andriamanitra tena izy tena manana faharopo izy manana fahalemem-panahy izy manana fahamarinana izy manana fiadanana ny rehetrarehetra dia nefa hitomboantsika izay anahaka azy lasa tia ny teniny isika lasa tia ny Kristy isika atsiandritsika mihitsy ny anambarana ny fankalazantsika ny Kristy amin'ny alalan'ny fiarahantsika mihira momba ny Kristy ary afaka mihira zay hira eritreretintsika isika mba mangataka hoe iraoa hira salama sy hira tsara mampiorona atsika ao mampifantoka atsika ao amin'Andriamanitra any amin'ny tontolo androntsika any manomboka alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy dia mampiresika aby mihira ary maiza misafidy fa afaka ny mihira zay hira tianao koa ianao nefa fa rehefa tonga ny alahady ohatr'izao dia napetraka ao anatin'ireo mpitarika federaly ny sokajy ny fidin'ireo hira zay tena miderany Kristy manandratra ny Kristy eto anivontsika satria anankefatra fotsiny neno ananatsika na anankidimy farafabetsany hoe hiarahantsika eo ombonana miara-mihira
dia midoky adikan'izany ireo hira anankitefatra dimy ireo dia tokony hampifantoka antsika hatrany makany amin'Andriamanitra. Mbola isy fotoana ko araka ny fangatahany rahalasana bavy sasany resaka ny amin'izay hoe hira salama sy hira tsy salama. Fa androany isika ifantoka ny fanahy masina. Fanao ny fanahy masina ihany koa rehefa afaka ny mampafantatra anao hoe ty hira izay irainao ty tsy salama mihitsy. Na ty hira ity tena hira araka n'Andriamanitra, araka ny soratra masina. Fatelo, lasa vavolombelona ny fitsanganany ny mpino ary izay mihitsy no nandrotsahana ny fanahy masina. Nanomboka teo tsy nisitrisitsika intsony, tsy miafinafina intsony, fa nahazo hery avy any ambony. Tsy nisitrisitsika intsony, tsy miafinafina intsony, fa nahazo hery avy aiza? Avy any ambony. Fa inona ny zavatra mampalahelo amin'izao? Lasa misitrisitsika ny fiangonan'Andriamanitra. Vao misy manontany hoe naranga le mpivavaka ireny, eny e, zay eny e, tsy le hoe mpivavaka araka le eritreritranao fa eny e mpivavaka zay fa zay zany le zay mahafinaritra zay ka zay le dia nareo ka le tena le mideraderan' Jesosy le eny e tsy nisitrisitsika intsony rehefa feno ny fanahy masina, tsy miafinafina intsony rehefa narotsaka ny fanahy masina fa nijoro Petera. Dia anao tsika nataka amin'Andriamanitra hoe ho ao amika any koa zany fanahy tahaka amin'ny Petera izany, ary efa ao anatinao izy fa ianao no mila miaina araka izay manana ny fanahinao izay. Reo rehetrareo tsy nijanona ho tantara mampanebonebona fotsiny. Misy olo zany fanahy masina zany raha olona dia tamin'ny andron'ny Pentekosta ho narotsaka zany fanahy zany raha olona dia zay fandroana zao ora sy fotoana zao atao hiaraka hitsangana isika. Eto izy afaka ny mamelo anao izy, afaka ny manova ny tantaram-piainanao izy. La ianao ilay menamenatra any amin'ny filazantsara, na ianao ilay misitrisitra miafinafa, afaka atao nosasay ianao, ary izay mihitsy ny antony anomezana ny fanahy atonga anao orsana. Dia farany hoe tokony noho ny Pentekosta dia tokony ho mpankalaza ny Kristy bebe kokoa isika. Raha miala teto isika ny zavatra tian'ny fanahy masina hiainantsika dia isika ilay makatony teniny, isika ilay tian'ny Kristy, ary isika mankalaza ny Kristy, satria izay ny asan'ny fanahy masina araka ny tenin'i Jesosy amin'ny Jaona 5:10, ankalaza ahy izy. Ka raha miala teto isika dia tsy ilay fanebonebonana ny amin'ny nandrotsahana ny fanahy masina fotsiny, fa ndao vao mainka hitia an'Andriamanitra, hitia ny Kristy, ary vao mainka hanompo an'i Kristy, vao mainka akato azy bebe kokoa. Jaona 5:10 azafady indrindra, 5:10 hoe izy ankalaza ahy fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Tsy haiko hoe fantatrao hoe hampahalala sy hankalaza ny Kristy no nanirahany ray sy ny zanaka ny fanahy masina. Dia enganeka hazava bebe kokoa hatrany ny fahitantsika ny Kristy amin'izao vanim-potoana fankalazana izao. Eto izy androany, tsy tantara nembonembonantsika fotsiny ilay Pentekosta, fa afaka hiaina ny Pentekosta isika mba hahafahantsika midera ny Kristy bebe kokoa hatrany, ahita bebe kokoa azy hatrany ilay isika, mba hahafahantsika mba nahaka azy bebe kokoa hatrany.